dia nametraka afatra reo razana vahiny nazaoko namoaka an'izany hoe fomba fijery saina malagasy tao fahasan'andro. Ary zany tsy miforiporona fotsiny akory, na voamalina natao, na voafakomaly fa zavatra efa mipetaka tao amin'ny razana malagasy hatramin'izay. Ka tsy azo sombana na azo toany zany. Ary zany namoahako an'ilay boky anankiray ty hoe ny almanaka malagasy. Ny volana sy ny fahatoavany eto zany hoe alamaty zany. Tsy miforonona maly zany, na foronona fakomaly zany, na foronona fa tena izy mahitsy. Ary tiako manamarina amintsika, mbola manazava amintsika, fa zay voateny tao anatin'ity almanaka ty dia ohatrany tsy mivoana daholo. Tamin'ny 8 oktobra 2024 tao amin'ny TV. Niteny tamin'ny satria ngiara valomana nanao an'io volana mars io, dia niteny tsara tao amin'ny TV milaza hoe nahoana no sombana ohatran'izany ny fampisehoana ny soatoavina malagasy dia ny alamaty. Tsy alamaty io, fa ianao zay manao vanio kosa dia ohatran'ny manao soni hiala ao amin'ny toeranao raha manao zavatra tahaka an'izany. Tamin'ny 8 oktobra 2024 tao amin'ny TV azonareo jery fa zany asio zany. Roa volana taty aoriana moa izy dia rahantsika mahita reny. Ka ny tiako marihana amin'izany mananjiny ilay tanin'raza, mananjiny ilay fomba malagasy, mananjiny ilay fisainana malagasy, ka oka tsy sombana, oka tsy solosoloana izany toe-tsaina afanananatsika hatramin'izay zany. Zay toe-tsaina nalaina tamin'ny fandrosoana. Betsaka milaza hoe fomba arabo zany, tsy izany mihitsy. Ny fandrosoana teto ambonin'ny tany tompoko dia nalaina tamin'ny lafiny maro samihafa. Nandroso ny grégorien dia nandrosika tamin'ny hoe taomba vaovao voalohany janvier. Nandroso ny fomba arabo zay narahantsika ny fahasan'androny dia manaraka ny tsinam-bolana ny atao alamaty. Dia tahaka an'izany ny fanterentenana atao amintsika malagasy. Ary rehefa voarindranindran'ireo ray aman-dreny, voadinidinik'ireo ray aman-dreny, voalamindamina ny zavatra rehetra, dia zay no nampiasantsika amin'izany.